Sombavambahoaka manokany district Mitsinjo ny tenako dia eto mampatsiahy ihany zao mikasika an'le tany, le fandravana tany atao ao anatin'ny district Mitsinjo dia zahay maniantso ihany DG ny domaine tany Antananarivo fa nahazo valy mafapo zahay fa hoe tsy tokony ho zisy ary azo anaovana opposition io zavatra io ka miezaka zay vahoaka amizao solon-tegna mpanjakana miaraka amin'ireo vahoaka zay victime amin'io fandravana tany ataon'ny sasany ao io mazava loatra fa miezaka amizao fotoana zao ireo maire nanao signature io ireo district zany hoe district ny Mitsinjo zany chef de district ny Mitsinjo mandresy lahatra olo ambadimbadika agny ary manala ireo chef tany izay tsy mitovhevitra amindreo eto moa zahay manao antsoavo amin'ny lehibe ny faritra amin'ny préfet ny Mahajanga hoe mba hijery akaiky fa tsy mety loatra raha ohatra hoe ny chef tany esorina zao satria tsy nanaiky an'io fandravana tany ataony zareo ao amin'ny district ny Mitsinjo io ka manao antsoavo moa zahay mbola verina foana na ireo zanaka Mitsinjo mipetraka aty Mahajanga mba hidinagny amin'le oity fa misy ouvrier-mbe ataonay ao amin'ny Mitsinjo miaraka amin'ireo vahoaka andinika ino étape manaraka tokony ataonay fa matoky zay tsy ho azon'izy io mba hevitreretinareo moa amizao fotoana zao fa maro ireo faty olo hita ao anatiny alampariny Namakia dikany tsy milamina zany le tanàna ka miampy ndray ve 23 000 hectares mba nidininy ireo lehibe ny district sy ireo maire ny vokadratsy ny zavatra nataon'izy ireo io maro faty amizao ny commandant groupement eto Mahajanga zany nidina agny Namakia jery ny faty maro be mikararaka ao Namakia io ka manao antsoavo zahay ry avako aby manao antsoavo ampitona fanjakana eto Mahajanga ampitona fanjakana Foibe hijery an'io olana ao Mitsinjo io fa mampalahelo raha ohatra ka 23 000 hectares esorina amin'ny vahoaka ho aiza izy ireo